Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra biolojika. Tanjon'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ny ahafahana mampiroborobo izany ho antsika eto an-toerana ary tadiavana lalam-barotra amin'ny tsena iraisam-pirenena. Zava-dehibe araka izany ny ahafahan'ny malagasy mihinana sakafo ara-pahasalamana. Amin'izao taona iainantsika izao ny fahasalaman'ny zanak'olombelona dia hita mihitsy fa miankina betaka amin'ny kalitaon'ny sakafo hohanina. Ny Ministera ny Fambolena sy Fiompiana tena mijery an'izany dia hoe agriculture orientée vers la nutrition. Izany hoe mitsindro ny fahatsarany sakafo izay hohanin'ny fianakaviana ary aporosihana ireo tantsahantsika mba hijery an'izay koa na izay fijery izay mba hoe tena ara-pahasalamana ary izay ilay hoe mihoatra lavitra an'izay ary moa ara-biolojika ny fambolena ny famokarana biolojika. Efa nametraka rafitra tsika, efa nametraka ny fototra ny araky ny lalàna sy ny izay tokony fa betraka ihany koa mbola ezaka azo atao hanatsarana an'izany mba hahatonga antsika hanana an'izany hoe tena anisan'ny sangany aty amin'ny océan Indien voalohany amin'izany famokarana ara-biolojika ary tena tafiditra ao anatin'ny tanjona ny hoe mba sakafo tsara ampy ho an'ny malagasy rehetra tafiditra ny velona amin'ny fahasivana apetraka ny filoham-pirenena amin'ny hoe fahavitantena ara-tsakafo amin'ny malagasy rehetra zao ezaka ataontsika anatin'ity fambolena ara-biolojika. Anisany sehatra voalohany mampitombo ny arikaren'i Madagasikara ny vokatra biolojika, manana tombony sy fahefana mamokatra karazana volo marobe ara-biolojika isika eto Madagasikara. Rehefa mamboly ka misy vokatra miala amin'ny tany dia tokony averina ny amin'ny tany izay miala tao mba ahafahan'ny tany zany mamokatra foana araka ny tokony izy. Fantatsika rehefa fa vokatra zavatra maro mienana ny matetika ny malagasy koa dia tsy tatsahantsika dia mbola tsy manana ny hoentim-manana rehetra ahafahana mamerina an'izay amin'ny alalan'ny zezika amin'ny alalan'ny fiarovana ny tsiron'ny tany very dia me azo zany fa mekotra zany hoe miena zany ny tsiron'ny tanysika ka tsy maintsy tadiavana fomba amin'ny lafiny rehetra ahafahana miaro an'izay ary izay indrindra ny ilayntsika n'ilay atao hoe agroekôlôzia izay teknika izay ahafahana miaro ny lofon'ny tany fa indrindra koa ahafahana mahazo vokatra adio. Ny agriculture biolojika dia isan'ny taritra tsara ho fantatry ny malagasy rehetra fa miendrika hihinana zany sakafo tsara sy ara-pahasalamana zany ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fanjivana vokatra biolojika. Natao nandritry ny atelona ny 4/10, 5/10, 6/10 Desambra 2024 ny atrikasa mahakasika ny fambolena ara-biolojika tao amin'ny Hôtel Carlton Anosy ka andrasana ny famoahana ny lalàna momba ny famokarana biolojika sy ny fametrahana fandaniana ny fankatoavana ny paikady-pirenena mahakasika ny fampiroboroboana ny fambolena biolojika. Ho apetraka araka izany ny faritra ampiroboroboana manokana ny fambolena biolojika na territoire à vocation agricole biologique ahafahana manaparitaka aingana ny famokarana biolojika.